Ampitombona ho aminareo mandrakariva ny eriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Mamaraparana ny fimpanjenana ny lohahevitra hoe mahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina ny FJKM. Ny alahady dia androany tsika ny mamarana azy, fa raha ny andro dia mbola misy andro vitsivitsy izay atrehantsika amin'izany. Ary efa ao anatin'ny karemtsika ry havana zao, karemy voalohany androany, izany hoe fotoanan'ny fandinihan-teny zany. Ny alahady androany dia natokany fiangonana ihany koa hitondrana am-bavaka ny fikambanan'ny vita fiofanana na ilay antsointsika hoe FMK, ka dia miarahaba antsika rehetra moa zany satria ny tena koa ao anatiny dia ny tompony hampahery antsika mandrakariva. Ny Romanina 5:20 izay efa novakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo no angalantsika ny afatra amin'ity anio ety ifampaherezantsika. Romanina 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Bokin'ny Romanina. Raha mijery izany bokin'ny Romanina izany tsika, ny epistily ho an'ny Romanina dia boky izay milaza ny fototry ny finoana kristianina mihitsy izany bokin'ny Romanina izany. Milaza ny fototry ny finoana kristianina. Ary ao anatin'izany boky izany ihany koa no ahitantsika ny etika ny kristianina na ny hoe ny fitondran-tena mendrika ny kristianina. Raha mijery ny Romanina 5:20 tsika jejereo eo amin'ny soramandry eo, fa milaza an'izany mihitsy hoe ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Fa raha mijery koa tsika hoe fa inona moa ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Ny epistily ho an'ny Romanina dia milaza fa olona izay niasan'ny fanahy masina no nanoratra ny bokin'ny Romanina zany, na ny epistily ho an'ny Romanina. Asan'ny fanahy masina zany amin'ny olona dia mahavita manangana fiangonana. Ary ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany, nisy ny jiosy tao anatin'izany fiangonana izany, fa tsy ny jiosy ihany no tao anatin'izany fiangonana izany fa nisy ihany koa ny jentilisa. Izany hoe fitambaran'ny jiosy sy ny jentilisa zany no tao anatin'izany fiangonana tao Roma izany. Ary fantatsika amin'izany fa rehefa misy ny fahasamihafana tahaka an'izany dia ateraka ho azy ny zavatra maro samihafa. Anisan'izany ny fisavorovoroana samihafa. Tsy fitovikevitra moa zany dia hita ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Miteraka olana ny fisiany zany hoe fahasamihafana ao anatin'ny fiangonana izany. Ary izany indrindra no nanoratan Paoly ity epistily ity ho an'ny fiangonana tao Roma. Noho ny fahasamihafana, noho ny olana samihafa nisy dia nanoratra taratasy, nanoratra epistily Paoly milaza fa ho avy any aminareo any hozy izy. Kanefa dia manoratra izy. Ny tanjon'ny Paoly raha nanoratra ny epistily izy noho izay antony zavatra rehetra nisy izay dia mba hampivondrona ilay fiangonana, mba hahatonga ny fiangonana hiombona, mba hahatonga ny fiangonana hirahina. Izay ny tanjon'ny Paoly raha nanoratra ny epistily izy. Dia hitantsika ao anatin'ity epistily ity tokoa fa miresaka an'izany firaisan-kina izany izany epistily nosoratan'izany. Misy fanontaniana mety hipetraka hoe ahoana no tokony atao manoloana ny satria raha mamaky tsika eo amin'ny andininy voalohany eo amin'ny 5:20 dia izao ny ambarany hoe fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Isika izay matanjaka ozy izy dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy. Satria samihafa ilay olona ao anatin'ilay fiangonana. Misy ny matanjaka, misy ny malemy. Dia ny matanjaka ozy aoka hitondra ny fahalemen'ny malemy. Fanontaniana mipetraka zany dia hoe
ahoana tokoa moa zany no tokony atao manoloana n'izany rehetrarehetra zany, manoloana n'izany zava-misy zany. Ahoana no ahatongavany matanjaka hiaraka amin'ny malemy? Ahoana no atao manoloana ny hafa? Zany ny fanontaniana mipetraka daholo zany. Ary ho valintsika zany ao anatin'ireto fizarana anankiroa ireto. Fizarana anankiroa no ndeha ho jerentsika ry havana. Ny voalohany dia hoe mihevera ny hafa mialoha ny tena. Ahoana tsara hoe mihevera ny hafa mialoha ny tena. Mihevera ny hafa mialoha ny tena. Tsy dia hoe niaraka nanomana izay pasteur fa tamin'ny inona tsy izy akatoko ny fandraisana teo dia nambara amin'ny pasteur koa izay. Nambara amin'ny pasteur izay hoe mihevera ny hafa mialoha ny tena. Misy fiteny manao hoe ny fahafahanao dia mifarana eo am-panomboan'ny fahafahana iza fahafahan'ny hafa. Ny fahafahanao dia mifarana eo am-panomboan'ny fahafahan'ny hafa. Raha fehezina tsotra zany dia hoe hevero ny hafa. Mila mihevitra ny hafa tsika. Ary ny tanjon'i Paoly raha nanoratra ny epistily izy arak'izay efa voalaza teo dia mba hiaina ny fiombonana, hiaina ny firaisan-kina. Mila mihevitra ny hafa isika ry havana. Ary ao anatin'ity fizarana voalohany ity misy teboka vitsivitsy hanazavantsika an'izay. Ny teboka voalohany dia hoe raha miresaka tsika an'izany hoe fiangonana izany, inona moa ny atao hoe fiangonana? Miresaka hoe famaritana ny fiangonana tsika. Famaritana ny fiangonana dia hoe fiombon'ny olona izay natsoan'Andriamanitra avy amin'ny toerana maro samihafa ho amin'ny toerana anankiray. Iza zao no tena ambara amin'izany zany tsika izao. Isika no antsoina hoe fiangonana. Isika no fiangonana, fa ity ngezabe ity trano fiangonana. Ka raha hoe olona natsoina ho amin'ny toerana samihafa, ho amin'ny toerana anankiray zany hiombona izy dia izay mihitsy ilay ambaran'ny Paoly eto. Tiany Paoly ho ambara zany hoe ilay fahasamihafanany, ilay jiosy, ilay jentilisy samihafa, reo ilay antsoan'Andriamanitra reo mba hiombona, hirahina. Izay ilay fiombonana ambara eto. Isika rehetra izao zany, izay tonga eto avy amin'ny toerana samihafa. Raha tsika zao no lazaina eto, tsika eto tsy Mahamasina fotsiny, ngamba raha ny toerana ny haviantsika dia tsy ho voatanisa satria be da be avy any amin'ny toerana samihafa. Fa natsoan'Andriamanitra tsika hiombona eto amin'ity fiangonana ity, hamonoana ny fisarasarahana, hamonoana ny fitsitokotokoana, fa ambolena fiombonana. Zay zany ilay izy, ambolena fiombonana. Zay ny teboka anankiray hafa. Fa ny teboka anankiray hafa ihany koa dia hoe rehefa hoe mihevitra ny hafa tsika zany dia fialana avy amin'ina zany? Fialana amin'ny hevitra mampisaraka ny vahoaka an'Andriamanitra. Fialana amin'ilay hevitra. Indraindray tsika variana amin'ny fiadik-hevitra. Rehefa miady hevitra indrindra moa rehefa misy an'ireny fiangonana hafa mamangy anao ao an-trano ireny, ilay fiangonana sekta ireny zany, ady hevitra be. Fa zao aza variana miady hevitra. Zay, aza variana miady hevitra, fa ny tanjona dia hoe mila miara amin'ireny hevitra samihafa ireny tsika, ireny fisarahana samihafa ireny tsika, ireny tsy fitovian-kevitra samihafa ireny tsika hiombona. Hiombona. Zay zany ilay tanjona. Zay ny tanjon'ny nanoratan'i Paoly ity epistily ity. Fa anisan'ny teboka iray ihany koa hoe ny fahasamihafantsika io dia aza atao hosakana. Aza atao hosakana io ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa io fahasamihafantsika io kay harena. Inona tsara hoe ilay fahasamihafantsika? Harena io. Harena ilay fahasamihafana. Ary io fahasamihafana io ahafahantsika mampiombona io. Ndeha itsika jery zavatra anankiray. Inona zao ny zava-misy eto amin'ny firenena? Fahavoazana noho ny siklonina. Raha ny kristianina FJKM fotsiny no jerentsika, misy fahasamihafana marobe ao anatintsika.
fa io fahasamihafantsika io no ahafahantsika mivondrona ahatonga antsika hamonjy ny hafa any amin'ireny toerana izay iaran'ny fahavoazana noho ny siklôna ireny. Izany hoe ny fahasamihafana zany tsy voatery olana fa inona koa harenakay ilay fahasamihafana. Dia izay ilay ambara hoe mihevera ny hafa mialoha ny tena, io fahasamihafako io fahasamihafantsika rehetra izay manatrika eto io zany andeha io hijerentsika ny hafa io. Rehefa mijery ny hafa tsika dia teraka ho azy ny fiombonana rehefa mijery ny hafantsika. Satria nahoana ndre reto indray misy teboka vitsivitsy indray andeha ange ho jerentsika voalohany dia hoe rehefa mijery ny hafa isika dia mila mihevitra tsara, mahay mametraka amin'ny toerany io hafa io, mahay mametraka amin'ny toerany an'ilay hafa izay jerentsika zany. Inona moa ilay tiana tenena zany hoe mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa? Dia matetika fitenitsika ny hoe mba mipetrahanareo amin'ny toerako e. Tsy efa niteny izany ve nareo? Efa fitenitsika zany fitenitsika foana zany, mba mipetrahanareo amin'ny toerako e. Mila mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa kay tsika io, mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa tsika io. Dia inona ilay tiantenena hoe mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa? Raha amin'ny teny frantsay zao dia zao ny ilazana anazy hoe mila micomprendre ny hafa io tsika. Dia raha mitena izay zao dia azontsika ilay izy hoe micomprendre ny hafa tsika. Izay mihitsy ilay izy, mila mahalala ny hafa io tsika mba hahafahantsika mipetraka amin'ny toeran'ny hafa dia mila mahafantatra an'ilay hafa tsika. Rehefa haitsika tsara momba ny hafa io dia afaka mipetraka amin'ny toerany tsika. Fa raha fa tsy haitsika ilay momba ny hafa io dia tsy haitsika mandray an'ilay toerany izay tokony hipetrahantsika. Izay ilay izy, mila mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa zany tsika. Raha direktera ianao ohatra eo amin'ny toerana anankiray, misy fotoana ianao mila mahay mipetraka amin'ny toeran'ny gardien. Izay mihitsy ilay tianambara. Ary izany rehetra izany no ampianarin'ny soratra masina. Raha te hihevitra n'izany hoe mihevitra ny hafa zany tsika dia mila mahay mipetraka amin'ny toeran'ny hafa. Fa nisan'ny teboka anankiray ihany koa hoe mametraka azy indray. Teo dia hoe isika no mipetraka amin'ny toerany. Fa ty anankiray ity indray hoe isika mihitsy no mametraka azy amin'ny toerana tokony hisy azy. Mora zany za sarotra? Sarotra zany eo amin'ny maha-olombelona antsika, sarotra zany. Mametraka amin'ny toerany tokony hipetrahan'ny hafa. Nefa dia izay no ampianarin'ny soratra masina androany. Raha te hevitra ny hafa zany tsika dia mila mahay mametraka azy amin'ny toerana tokony hisy azy. Indraindray tsika rehefa mijery olona dia matetika lafy ratsin'ny olona foana ny jerentsika. Lainga zany sa marina? Marina zany. Lafy ratsin'ny olona foana ny jerentsika. Fa eto ahafahantsika mametraka amin'ny toerana tokony hisy azy. Lafin'inona zany no tokony ho jerentsika? Lafy tsara. Mila mahay mijery miabo zany. Zany ilay fampianarana eto. Mila mahay mijery miabo zany tsika kristianina. Mametraka amin'ny toerany ilay olona anankiray. Raha tsy manana fijery miabo tsika dia izay tsy haitsika ilay mametraka an'ilay olona amin'ny toerana izay tokony hisy azy. Fa rehefa mijery miabo tsika dia ilay fahalemena mila zakaina io. Izay mihitsy ilay ambarany eto amin'ity andininy voalohany ity hoe ny matanjaka tokony hitondra ny fahalemeny hafa. Ilay fahalemeny iny mihitsy iny mihitsy no zakainao, iny mihitsy no zakaitsika iny. Tamin'izay tany Mananjary nisy ramatoa anankiray izay. Io ramatoa io dia konina izy ao am-piangonana. Ramatoa tena miasa zany ramatoa zany Fa inona ny mampiavaka an'io ramatoa io? Ramatoa misy vavany zany ramatoa zany. Misy vavany. Dia nipetahanay moa zany ny anarana. Anisan'ny tao anatiny moa zany za. Dorcas io ilay tena mametaka an'ilay anarana satria Dorcas ilay ramatoa. Dia napetahana hoe Ravavasaonina ny anarana. Dia hozy izy Ravavasaonina. Fatako ane hozy izy fa zany ataonareo an'izany Ravavasaonina zany. Fa zao tsy mampaninina zany. Tsy mampaninina zany. Tsika mieritreritra hoe
fahalemeny ramatoa raha vavasonina izy fa amin'le ramatoa tsy mampaninina azy zany satria io raha vavasonina n'io ramatoa io mihitsy no hampitany fanabeazana zay ramatoa nandalo teo amin'izany ramatoa zany nahazo fanabeazana daholo mpampianatra ramatoa raha teo moa izy dia izy mitatataty io kay misy zavatra ampitainy eo zany hoe raha mijery zany ianao dia fahalemen'le ramatoa le mitabataba fa raha mijery mijery miabo zany ianao dia inona tokony mijerenao lay fampitana lay zavatra ampitainy azosika le izy ary ramatoa be fitiavana io ramatoa io le antsoina hoe masika be ronono dia indraindray tsika mijery fahalemena oatra zany tadidio anefa ry havana fa io zay heverintsika ho fahalemena io mihitsiny no tsy fahalemena ka le izy fa fandresena ary fa ahafahan'io ramatoa io mampita zavatra maro io le heverintsika fa fahalemena io dia rehefa tsy eo raha vavasonina dia mangina be zay dia mitady anazy indray aiza raha vavasonina hitanareo zay le hoe tsy mijery ny fahalemena fa mijery lafiny miabo mila mahazaka ny fahalemeny hafa ohatra na manokana zao raha ny gaga ny olona hoe fa ahoana no aizanao miaramiaina amin'io ramatoa raha vavasonina io dia hoy zany hoe tsy haiko fa ny anahy tsy izy raha vavasonina ny jereko fa ilay zavatra ampianariny ihany jereko dia rehefa mahay miaina ohatr'izay tsika manana fandeferany sika dia lasa maninona ravany zavatra ratsy rehetra tsy misy ny ady tsy misy ny korotana isika raha teo lasa mahay miaina ny fandeferana sika dia izay mihitsy ilay ampianariny soratra masina eto izay lay ianao mahay mipetraka amin'ny toerana izay ary ianao lay mahay mametraka azy amin'ny toerana tokony hisy azy mahay mametraka amin'ny toerana misy azy fa zao zay rehetrarehetra zay ve vita moramora tsy vita moramora zay fa mila ino zay mila voalohany fiaretana zany ianao zany aloha tsy maintsy miaritra amin'ny vavany raha vavasonina ianao azontsika miaritra ianao kanefa koa mila faharetana rehefa manao zavatra tsy moramora mila faharetana rehefa manao zavatra dia raha zay rehetrarehetra zay zao nijerentsika dia iza le tena modely tsara indrindra lay tahaka amin'izay iza le tena niainana izany hoe fiaretana iza le tena niainana izany hoe faharetana iza le tena naka ny toerantsika mianakavy zay tadidio fa io Jesosy Kristy io minitra segondra io tondra ny fahotantsika io mahazaka antsika io ozy izy monsieur Robena rehefa miresaka amin'ny zanany izy hoe Jesosy le tia mahazaka ny ditra ny lahy zany fomba fiteny monsieur Robena ho an'izay mahafantatra azy Jesosy le tia mahazaka ny ditra lahy zany tokoa i Jesosy io kay mahazaka n'ino ditra antsika mihevitra antsika foana io Jesosy io minitra segondra io mihevitra antsika foana io Jesosy io ary io Jesosy Kristy io no modely alaitsika kristianina tahaka raha te hiaina n'izany rehetrarehetra zany tsika dia manahaka an'izy manahaka any Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy no nahavita ny enjehana izy ary tsy vita ny enjehana fotsiny fananiana mihitsy izy novonoina mihitsy ary izy novonoina izy Jesosy nandefitra foana izy tamin'izay natao amin'ny rehetra nandefitra foana izy farany izy maty fa rehefa maty izy nanino indray izy rehefa avy eo tsangana tamin'ny maty izy zay kay lay mahatsara ny mihevitra ny hafa zay ny mahatsara ny mihevitra ny hafa ka raha izany rehetrarehetra zany no resahana tsara sa ratsy lay mihevitra ny hafa tsara ny faharoa izay hidirantsika dia hoe ny tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa ny tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa raha ity soratra masina ity no jerena dia misy ambarana eo amin'ny 9:4 eo izy milaza an'io hoe tombontsoa hiaverana ny hafa io dia ilay tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa dia eo ny firaisan-kina
satria izay mihitsy le tanjon'i Paoly rehefa nanoratra an'ity izy firaisakina zay tombontsoa zany lasa miray iny tombontsoa lehibe mihitsy zay hoe firaisakina zay amin'ny malagasy dia misy ohabolana miteny hoe ny firaisana no hery dia ahoana moa le toany zay misaraka dia very firaisakina zany ary amin'ny malagasy dia misy teny anankiray tena hoe everitsika hoe tena malagasy zany malaza zavatra be dia be dia ny hoe fihavanana firaisakina daholo ny ambaran'izany mita be tsy lany mambo zany zao anisan'ny fomba fitenitsika malagasy daholo zany mita be tsy lany mambo eritrereto tokoa hoe raha tsika fiangonana ray manontolo io zany no miray ina dia andeha hiroboka anaty rano be misy voay tsika io dia mandeha zany tsika zay ane le lazainy eo dia mita be tsy lany mambo dia maninona zany le voay mitsoka izy satria matahotra antsika be da be io izy dia izay mihitsy le tanjony eto hoe rehefa miaraka kay tsika rehetrarehetra io ry havana rehefa miaraka tsika rehetrarehetra io rehefa miray iny tsika rehetrarehetra io mahavita zavatra ngeza be zay tsy eritreretintsika ary zay le anisan'ny lazaina hoe tombontsoa raisina amin'ny fiheverana ny hafa raha vao mihevitra ny hafantsika zany ao anatiny ao ilay fitiavana dia ina koa zany ny tombontsoa raisina avy amin'izay lasa maina an'le fitiavana tsika dia Jesosy mampianatra hoe mifankaty mampianatra an'le fankatiavana Jesosy dia rehefa mampianatra ny fankatiavana io Jesosy fototra iorenan'izay zany fitiavana dia iza nefa le fitiavana Jesosy lay fitiavana zany hoe rehefa miombona ao amin'i Jesosy Kristy zany tsika dia mahazo tombontsoa be satria lasa mifankaty tsika fiainan'ny kristiana zany fifankatiavana zany saotra ny Santa Mamasina tamin'ny irany teo ny iran'ny Santa Mamasina teo ahoana moa le iran'ny Santa Mamasina teo endre tsara sady mahafinaritra raha ampirahalahy no miara-monina dia tsy tapitra teo fa ahoana ny toany fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana zany hoe rehefa mihevitra ny hafa io tsika ilay fiheverantsika ny hafa io ane mahatonga tsika iombona io ary rehefa miombona tsika dia maninona mandray fitahiana avy amin'Andriamanitra ratsy ve zany fitahiana avy amin'Andriamanitra zany tsara zany tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa zany izaho mihevitra amin'ny pasteura ny ekena mihevitra amin'ny pasteura tiana samy manao ohatr'izay daholo tsika rehetrarehetra reo zay raha samy manao an'izay zao tsika rehetrarehetra reo dia izay ilay mahatonga tsika iray iny zay ary tombontsoa lehibe ny vokatry ny fiheverana ny hafa satria foana ny fisarahana teraka ny fiombonana zay zany le izy dia tsara zany ny miombona satria mahazo tombontsoa betsaka tsika ao anatin'izany fiombonana izany dia ny fomba fijery lasa manana fomba fijery miabo ary rehefa manana fomba fijery miabo lasa mandroso ny olona manana fomba fijery miabo ry havana dia mandroso fa ny olona manana fomba fijery miibo dia maninona miemotra mandrakariva lasa tsy mandroso fa ny olona manana fomba fijery miabo lasa mandroso foana ary zany tokony ho fiainan'ny kristiana zany mila manana fijery miabo eo amin'ny fiainana fa mampandroso ny fijery miabo tsy vitan'izay ihany koa efa foana daholo zany ny fitiavan-tena satria efa ilay fitiavana no iainana foana ny fitiavan-tena zay le mbola nambaran'ny pasteura koa zay tamin'ilay inona moa fandini akatoka teo nambaran'ny pasteura koa zao zay tamin'ilay akatoka teo izy hoe tsy misy fitiavan-tena rehefa tsy misy fitiavan-tena fifankatiavana no iainana ary rehefa miaina ao anatin'ny fifankatiavana miaina ao anatin'ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy fiadanana feno sy tanteraka zany tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa daholo zany rehetrarehetra zany ka raha fehezina izay rehetra voambara teo zay dia zao no ilazany anazy hoe mihevera ny hafa mialony tena ka raha mihevitra ny hafa zany foany ny fitiavan-tena
ary tsy vitan'izay ihany koa fa ny tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa dia manafoana ny fisarasarahana fa miteraka ny fiombonana sy ny firaisan-kina miteraka fiombonana sy firaisan-kina tsy vitan'izay ihany fa lasa mitaizan'ny kristianina mitaizan'ny olona hijery miabo mandrakariva eo amin'ny fiainana satria ny fijerena miabo eo amin'ny fiainana dia mampandroso raha hijery zao tsika hoe inona moa ny asa lehibe ataontsika any atsimo any Atsiombe lasa manorina fiangonana tsika tany zay zao dia efa le hoe satria manana fanahy masina dia manorina fiangonana manorina sekoly manao asa fanampiana ngezabe ireo rehetrarehetra reo le atao hoe fiheverana ny hafa io zay le fiheverana ny hafa io dia inona le tombontsoa azo amin'izay rehefa avy eo mianatra ny zanak-bahoaka any atsimo any mahazo sakafo ny zana-bahoaka any atsimo any lasa misy fampandrosoana tanterahana any atsimo any fa ny zava-dehibe lasa miombona itsika sy ny any atsimo any zay lasa tsika tia atsimo masina isaky izay mbola tsy nandeha dia mbo mandeha any fa rehefa mandeha any dia zao ny filazan'ny olona any atsimo any hoe rehefa makatianareo izy dia lasa mitondra orana ho anay zany ny fomba fiteniny zareo rehefa tonga any zay zay mandeha any mitondra orana zany le tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa satria hoentina mbavaka mandrakariva ny olona mba azo orana dia zay ilay tombontsoa vokatry ny fiheverana ny hafa amaranantsika izany rehetrarehetra izany ry havana dia andeha ovakitsika miaraka mihitsy ilay Romanina 5:10 teo Romanina 5:10 andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo tapany B fa io lay nambara tamintsika rehetra teo raha fehezana izay voalaza teo Romanina 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo tapany A hitatsika rehefa hitatsika dia raha tsika mamaky zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy fa Kristy azy tsy nitady izay hahafaly ny tenany amen dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen